Torininy vokatra iny sy ny faharesen'ny Madagasikara zany dia nananeviny ireo ampity bola kitra mazava ho azy io ihany koa ireo mpilalao fahiny sy mpanazatra ihany koa izay samy milaza ny heviny ihany koa manoloana izay faharesena sy ny fahararan'ny Madagasikara izay indray amin'ny fifanitsanana afrikanina. Malaina aloha raharaha indray tsika dia ho an'ny mpankafy baolina kitra moa dia tsy mahagaga fa na izana zany mamalagasy dia malahelo satria resy tokony azo natao tsara nandingana an'ilay nefa nefa lasa ananatsika ilay culture na dia fety foana. Ngamba ny fotoanan'izao andiny ny rehetra hoe ahoana no avin'ity baolina kitra ity fa tokony sy tokony hevitra zany fédération iny rehetra amin'izay fa tsy mety tsony izy tsy mety tsony ka tokony isokatra ho an'ny rehetra izy hiary hijery ny aretin'ny baolina kitra tsisy mahavita an'io rehetra fa ny hevitry ny maro matagadavitra izy norobolana malagasy ka tokony isokatra ny fédération hijery antsony ny petit baolina rehetrarehetra lafo-valo rehetrarehetra nosy mihitsy amin'ity baolina ity hijery ny aretina mahanazy fa raha mbola azao fomba fiasa zao tsy mbola sy tavavoka foana tsika na mbola anao foana savaranona amin'ny foana io. Za moa mpanao baolina taloha ihany alongany efa tany amin'ny national taloha fa io zany raha sy manao tsara le manamboatra ny composition dia sy aresy mihitsy sika fa sika amin'izao fotoana izao fa manambatana ny olona sika fa sy otranay taloha fo kely nefa navita baolina fa izao nefa efa lava le olona fa nefa mbola tokony ampiasaina mafimafy zany zareo ny fahitako an'izy amin'ny ankapobeny tsy nahinana rarotra zany tsika tany Majunga tokony nanana avantage betsaka tsika fa hita hoe nanao ihany lory zalahy fa nanao ny tsinambinina angambany izay na azo lazaina. Ny fahitako azy aloha nanao irerena tsika tamin'ny match aller nanome chance ny adversaire fa ankoatran'izany aloha mbola tsy non commande tena tsy hidirako fa ohatrany sarotra be mandinika amin'ny Bari amin'izao fotoana. Inona mety sosokevitra rehefa mena hoe amin'ny mampilalao tao anaty ekipa pirenena taloha? Efa niteny maromaro ihany zay tamin'ilay sosokevitra zay fa ohatrany hoe tsisy neno fa be dia be ihany le conseil nataony zay fa zay mahatonga za miteny hoe aleo mbola tsy miresaka momba Bari fa reraka zay tena